ny aretina covid dia tena misy ary amin'ilay endrika vaovao zany no sehoan'izy io amin'izao tena misy ary tena betsaka tokoa ny aretina raha eto Mahajanga coronavirus no resahana ny ato amin'ny hôpitaly manokana dia tena misy ary tena misy maromaro ny olona tonga ato misy ny forme tsotra ary tena misy ny grave tena grave amin'ny endrika vaovao tokoa ary tena mahafaty ny maty dia nisy tokoa ary hatramin'izay andro vitsivitsy zay dia misy maty presque misy indray andro misy tokoa le izy ary ny fietsehany amin'izao mody tsy maninona fa tapitapoka eo dia miagrafy tapoka eo ary rehefa grave izy dia tena mety ny fahafatesana tokoa ny fandraisana tanana zany aloha dia amin'ny lafiny fanafody ny epi ho an'ny mpiasa dia ampy aloha hatramin'izao ny fanafody tena fitsaboana mbola misy hatramin'izao zahay dia manafatra ombenombeny foana na izany ary mba tsisy ny rupture de stock mbola tsy misy hatramin'izao ny anankiray mety manano sarotra fotsiny dia ny gant ihany angamba fa ny ankoatran'izay dia mbola misy avokoa ny fitaovana hoentina hitsaboana ny eo amin'ny lafiny oxygène no tena manano sarotra koa ary io eran'ny Madagasikara ny tsy misy ny oxygène ary sarotra be ny mahazo azy misy mpiara-mombonatoka indray mividy ny concentrateur d'oxygène misy eo amin'ny 20 eo ampy tsara fa rehefa cas grave tsy voatosika vao mampiasa bouteille d'oxygène ny fitrangana zany zao dia manomboka amin'ilay ohatran'ny formana grippe tonga dia miasepotra avy hatrany rehefa seporana dia ny kohaka dia ny tratra manindrona ireo ny tena fisehoan'ilay forme grave fa ireo forme grave ireo kosa aloha ny hatramin'izay dia olona efa misy aretina hafa amin'ny taiza diabetika izy misy tension izy ary ny olona efa mahazoazo taona 80 taona mahery ihany ary vao maika misy an'ireo aretina ireo ny tena mahagravy azy fa misy ny grave tsotra tsy misy an'ireo sotra aretina ireo fa sepotra izy ary tena sepotra nefa ny mora tsaboana fa ireo ilay misy an'ireo aretina hafa diabety ny taiza sy ny tension sy ny zavatra hafa reny no tena matetika andairan'le izy ny fiarovana ny mpiasa zany ny EPI manana zany zahay ato efa anaovan'ny mpiasa andavanandro indrindra fa ny amin'ny mpitsabo ao ny eto amin'ny hôpitaly indray dia misy an'io vavahady io amin'ny fidera amin'ny trano fitaratra io zany zay rehetra miditra ato amin'ny hôpitaly na iza dia mandalo ao misy ranom-panafody ao désinfectant mandalo avokoa zany zay miditra ato dia ohatran'izay koa rehefa mody ny circuit marary ny corona kosa dia iny tsy mandalo ato anatin'ny hôpitaly fa efa lalana mitokana makany amin'ilay centre fitsaboana an'ilay misy an'ilay corona ny alina tamin'ny 9 alina tompoko satria nisy voalaza fa nisy tatso tany Antananarivo no hoe misy marary maro ao mitsinjo ary misy maty maromaro ihany koa ny tatitra tonga avy any amin'ny mpitsabo any tompoko dia 2 ihany ka any amin'ny mitsinjo ary varisana tanana azy zany dia ohatra varisana tanana amin'ny hôpitaly rehetra ihany maly zay dia nahazo anjo ary niomana hatramin'ny alina fa alaina andety amin'ny hôpitaly ilay marary avy any mitsinjo hatramin'izao mbola tsy tonga io marary io zany fa vonona hatrany zay rehefa ny équipe de garde efa nampiomanina daholo amin'izay rehetra marary ho avy na avy any mitsinjo na avy ato toerana zany dia vonona hatrany zahay fa ny angaviana fotsiny mba hanaja ny fepetra ato amin'ny fitsaboana zany misy fanafody tsy misy amin'ny hôpitaly mikasika tsy covid fa ilay fanafody ny aretina hafa iny dia tsy maintsy vidin'ny tompony fa ny fanafodin'ny covid kosa iny dia etoan'ny hôpitaly etoan'ny fanjakana tompoko ato dia mitsabo ny aretina hafa ihany koa zany akoatran'ny covid ny fepetra dia tsotra ihany mizara 2 mazava zany ny toerana misy an'ilay covid sy ny aretina tsotra tsy mifangaro tsy miditra amin'io varavarana fitaratra io mihitsy raha vao resaka covid na mpamangy covid na mpanaty bary tena mitokana iny ny ohatsika zay tsabo tena aty kosa dia fanajana ihany ataovy ny epi ataovy ny masika manasa tanana mandalo amin'io toerana misy ranom-panafody io dia tsisy atahorana mihitsy anao raha hoany amin'ny raha misy urgence ny zavatra hafa anao radio ianao mandeha ny scanner mandeha ny radio ny any amin'ny fitsaboana ny fo fitsaboana ny ao anaty mandeha daholo reny
ho an'izay kaikitra lika mandeha daholo tsisy atahorana mihitsy rehefa manaja andreo fepetra ireo tsy mifangaro mihitsy amin'ny toerana misy an'ilay covid fa misaraka tanteraka. Ny fitiliana dia nisy resaka tokoa teo eo. Taloha mantsy dia tato ny fitiliana fa lay machine efa naverina any Androva rehefa tsy nisy tsony izy teo zay dia any Androva ny fitiliana zany zao. Ato amin'ny hôpitaly indray manao ihany fitiliana ho an'izay marary ahiahina ka mandalo aty amin'ny hôpitaly dia misy fitiliana fa atirina any Androva zany any no ataony tena any lay machine no misy. Nisy resaka nandeha teo zany tamin'ny omaly afakomaly andoavam-bola ny manao an'ilay jeune expert ato. Atao tompoko ny fanadihadiana mba ilazany marina fa tsy andoavana na ny riary ny fanaovana test. Aty amin'ny hôpitaly koa zany tsy ohatran'ny taloha ihany hoe andeha hanao test dia makany amin'ny hôpitaly manara-penitra tsy manao test intsony ny aty fa ny aty ho an'izay miditra hôpitaly eo ihany sy izay ahiahina ihany no manao an'ilay test zany. Tsy andoavam-bola tompoko le izy fa lay zany na tsy zany dia atao ny fanaraha-maso, atao koa ny fanadihadiana mikasika an'izay source zay hoe mandoa 100,000 riary zay hanao test any manara-penitra, manao ny fanadihadiana zay tompoko fa hatramin'izao aloha zany tsy mbola voamarina fa mandoa 500,000 nanao test ary tsy dia manao test andavanandro intsony ny aty.